Taranja basketball ndray lalao iraisam-pirenena ihany koa tsika eo amin'ny taranja ity ho an'ny Skajy latsaky ny 19 taona izany izay ho tanterahana any amin'ny 29 ny volana Jona ka hatramin'ny 7 Jolay any. Manoloana izay ary dia mikarakara hetsika ho fampahafantarana izany lalao izany zareo ao amin'ny Fédération Malagasy ny taranja basketball ka misy ilay faninanana nantsoina hoe CSC gasy isak'ireo boriboritany eto andrenivohitra izany dia kianja maromaro nanatanterahana ny faninanana dia ny teny ambodin'ny sotro ny ambopo mandriseza ny ambo manarina ary ny eny andraisoro izay nanatanterahana ny lalao fanintsanana izay nanomboka ny 1 ambin'ny folo ny volana Memo ka amin'ny 2 amby roapolo ny volana Jona no tanterahana ny lalao famaranana amin'ity hetsika ity natao indrindra ampahafantarana ireo tanora sy mpity taranja basket mo no nanaovana izao faninanana izao. Omaly sabotsy ary dia tetsy mikianjana ambo manarina no nanaovana ny faninanana ka toy izao ny vokatra tamin'izany ny AT2B nandresy ny BBCM tamin'isa 5:20 no 4:20 zareo avy eny Ambohipo nandresy ny FFI tamin'isa 7:20 no 5:20 ny TMB2A nandresy ny Stade Olympique de Lemirna 7:70 no 7:20 ny AMBB nandresy ny ASA tamin'isa 7:20 no 4:20 ny FBC nandresy ny Lucadro tamin'isa 2:20 no 3:20 ny toy androany alahady teny Andraisoro ny faninanana ka toy izao ihany koa ny vokatra amin'izany Ambohipo nandresy ny Southside tamin'isa 20 no 8 ny Kosfa nampiondrika ny BCAI tamin'isa 4:70 no 2:20 ny Dream Team nandresy ny Challenger tamin'isa 2:20 no 7:70 ary ny AT2B nandresy ny Lucadro tamin'isa 5:20 no 10. Efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny ekipam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao izay anomboka 9 sisa anisan'izy ireo nanomboka androany ho an'ity faninanana CSC gasy ity dia ho tanterahana eto sy mikianjana amboditsiry indray amin'ny herinandro avy izao ny ampahivadalana ary eny amin'ny kianja ny tosy kosa ny lalao manasa-dalana.